Ny fokisany saiko. Tantara nosoratany Branch mbola masoandro. Ireo manome aina ny tantara, lila no mirindra, sitraka no miora, ravo no ravaka, ralala no mijery, loizy no ravony, fety no fanjary. Mandray feo tsy mandrindra ara-teknika, aina rasolovoary manana. Ny fokisany saiko. Indray jery hoaizany akanton'ny pika manendriny sany katovolahy fa iny sarava tovavy miaraka amin'io ohatrany mahagahagaga. Hitako ihany na kely iny fa tsy mahitako izay tena tovavy mifandray aminy. Sa ve any lavitra any fa tsy eto tanàna? Mety izay ngambaka. Raha izany ve dia tsisy atadrasy mihitsy ireo tovavy tsara tarehy tanàna ireo. Raha izao ino alain'ny zazavavindrano rehefa miendrika dia ahoana? Za koa tia miretiretika. Ary tia za. Izato tovolahy maniaraka amiko. Laha ny andro manomofo eto fotsiny aho. Makaly zazano aviko izany. Tovariana mijery an'izay eto fotsiny aho. Izy tokoa mantsy isaky ny mandeha mendrika andeha amam-bolana vao miverina tanàna. No izy tsy dia miteny firy loatra io ve dia maniry andoatra ny ao ambony ahy. Sao dia mifoninina loatra izao akantony izao andehanao raharaha lohaka. Ay, tafitoana. Misy maratra ve? Io amin'ny lohalika io ka. Maika be loatra angamba ianao dia tsy najery lalana ko. Tsy maninona io ka. Rehefa tonga any an-trano asiako fanafody. Ao fa jereko fanafody vetivetsetsy etsy ananiretsy. Ino? Izao dia mivarotra io ka. Fa ny mivarotra ihany angano manana fanafody ireo mirindra. Andriamanitra aloha. Dia avy eo ireo nahazo fanomezam-pahasoavana lala azy ireny. Mbola farany izany mpivarotra izany Ka sara ianao ny aka fanafody. Andraso vetivety Moaisaina tsara-panany. Fo maika mampitoko ny fitiavako azy. Iny fa miverina sady. Hitanao izay dia tonga. Reto ravikazo reto natao amin'ireo ratra aminao ireo dia sitrana nge. Atao ahoana? Ho tsakotsakoiko ty sao dia tsy tianao aloha fa hisy ny rorako Tena tiako ka. Maika io sitrana. Zay. Tsy mangery firy ve? Ka. Ary eo ary sangana amin'izay. Saotra. Tsy misy isaorana ka. Efa andeha andritra indray izany ianao. Rafaka pitso. Ary ianao dia tamana mihitsy Asangeno ataoko any raha mandeha tsy zoto. Raha mijanona ianao tsy ilaina fa samy manana ny anjarany. Na izany azako. Tamana any ianao. Ary iako anorim-ponenana mihitsy Fa nahoana ny hoe ahinao ka. Ka mangina ny eny tanàna rehefa tsy aty intsony jery mpiandrika Zaza isa 3 volana vao mba makaty ka hanova inona na tsy makaty intsony azy. Indray kosa Ndao sady mandeha nitoizana ny resaka re. Ndao ary. Ohatray fa tsy ilay tovavy tena izy io. Vao teloandro na tonga avako teto efa raiky pity amin'ny sahady dia eo amin'io zaridaina foana nahitako azy isamaray. Za koa moa mpiavy ka tsy hitako hoe iza no azoko anontaniana momba azy.
Ny fantaro dia mpanan-karena be izy. Fa avy tokany ray aman-dreny. Tena mino fa ho tamana ty raha izao no mitoy a. Tsy maintsy azoko io rangaha. Amin'ny fomba hoana nefa e? Izy aza mpanan-karena beko. Sady izy mahita raha efa manatompo io. Tsy misy manao mangidy tsy andramana rangaha. Sady zakonga moa fa raha hitiny ka. Inona reny paikana mbaboka ny domoina kely io e? Izay fitaovana nana no nampiasainy. Ny vorona natao sika, ny akoho natao hihira, ny olona natao hikalo. Tsy maintsy piesiko rangaha io a. Indray ilay lehilahy mijerijery avoa. Manao ny ianao raha matokely? Manao ny ianao tompoko? Mbola tomponao ka ary torana zanahary-pandahatra raha ho tompony fitiavana. Tianao koa mba mahita lazaina. Fanjary aloha no anaraka e. Ohatra ny tiavy ianao e? Voalazanao. Ary tsy aharitra eleto a. Tsy tamana nga? Ka lehilahy ny teny. Tady ravinahitra hikatsahana ilay andeha lolanjaina ho any tokantrano atao paradisa kely. Fa inona daholo izany lazainao izany e? Mahafinaritra ety aminareo ety ka. Eo ianao milaza fa tsy tamana. Iza aloha no anaranao e? Ravaka. Ravaka? Tsara loatra ny anaranao. Tena tsara. Ay, te mahagaga ianao. Fa inona nefa no mahagaga anao ka? Ny vatanao ngamba nety fa ny sainao any amin'izany paradisa irairainao izany. Ravaka. Ahoana? Mahatamana vahiny ety aminareo e? Ianao zany avy eto mihitsy. Mpiavy koa ka. Mahatamana vahiny ety aminareo e? Ianao zany avy eto mihitsy. Mpiavy koa ka. Ka ahoana? Aleo andeha hanampy any dadanay. Eny ary rery Ravaka. Raha mpiavy izy avy aiza ary nanaraka an'izy ny nahatongavany teto e? Sa manambady sanatria? Toa tsy taitaindresaka izany mihitsy kala fa mihime fotsiny kono. Maivana mihitsy ao anatrehany ka. Dia toy ireny ve no firesany amin'ny tovolahy rehetra e? Aleo aloha makasaina kely ka. Manao ny Ravaka? Salama tsara. Afaka mba manontany zavatra anao le a? Hoe ahoana? Ilay ramatoa mpanao atsarany ety aminareo iny mampatahotra iny e? Fa ianao nga matahotra azy? Izany fa mba manontany fotsiny ary e. Mpanao atsarana nge izy e. Araka ny volazanao 420 taona ho aho izy izao. Vao 20 taona izy no efa niary ty toerany ty. Omeny olona afiny izy ary manampy ny olona rehetra. Hatramin'izay dia tsy maintsy mandalo amin'ny avokoa ireo mpiavy mila ravinahitra ty. Raha misy olona mikasana ratsy dia tsy avelany eto. Inona no mampimehy anao? Ka olona tsara izany matoa tafiditretiko no... Angamba. Ary manantena anao tsy hivady? Inona mampisento anao? Sambatra ianao ty ka. Fa ianao no laza hoe mpiavy koa. Ahoana no nahatongavanao teto? Mila ravinahitra? Angamba amin'izao fotoana iainantsika izao dia tsy ravinahitra loatra intsony no alelavitra fa ravim-bola. Ravaka koa mba mahita any ihany. Ravaka, inona mampisento anao amin'izany zao? Maty tanora ny reniko, maty eo am-piterahana ny zandriko. Nanambady vehivavy hafa ny raiko. Vehivavy aveto izy io. Dia nahoana ilay vehivavy teto ny tsy nanaraka ny rainao ka? Nefa ny vehivavy manara-bady. Satria mpanan-karena be teto izy ary vavy tokana. Mila olona hanampy azy izy amin'ireo fananam-beny. Azariana ty izany. Izy dada nefa mifankatia. Manarakaraka izany tsy afaka niteraka mihitsy ka aleo ny safidy amin'ny dada efa manana. Sambatra ianao izany eto a? Izay aloha e. Dia ahoana indray raha hanambady ianao ka?
Anaraka ilay tovolasa tsy angina ny ray aman-dreninao. Tena tsy hitako izay havaly anao. Azay jery rovina re avo mbo afatra eto amin'ity sioka mahazo ahy eto ity. Sao tokoa hoe natao hoe manana renikely. Lozana mandefa vinandray verikala. Azafady rery neny a. Zao ny lazaiko andry a. Elona no nompiako andry teto. Leo andry tanteraka. Efa haiko tsinjery zany neny a. Fa misy zavatra iray ity mba angatahako aminao. Inona? Fantatro fa noho ny maharavaviny ianao nanambadianao any tata raha vao maty neny. Noho ny fiangaviany neny izany. Sainga dion'ny neny ny ankavy ianao mba sampitsaly ahy. Raha ny marina dia tokony anareo sy tata noho ny vaty fa sy data sy ny reniko. Sainga efa nitredosa tamin'ny eny tata dia maintsy natao rarary zareo. Izao aleo alomba iakaly eto mandra-pavita ny fianarako. Roa taona sisa dia andeha. Androzy efa nanany tata. Avelako azy telo ny rahavavy zanakareo izany. Eny are. Tanterahako anaka amin'ny fangatanao. Inoko nefa fa tsy amin'ny metsina ianao tamin'izay vitako satria fantatro tsara hoe inona ny antony. Noho ny mahazanaky ny vadiko anao mbola nanakeko izao. Fa tsy noho ny mahazanaky ranosy rahavaviko anao akory. Fantatro ny atsoneny. Ary izany mbola iangaviako anao. Efa tao anatin'ny famofonana ireo miaraka tamin'ny tata dia nanana. Ny fahasadinonao fa nandefa ny soratra azy izy ireo dia nifafanako ny fanambadian'izy ireo raha voateraka volana monja mba ahafahana ireo mivaky. Ny atsara-panahiko angekin namelako azy ireo isora-panambadiany na dia nifafana azy izany raha voateraka kelikely indri. Oko fantatry indri fa ferovako ny indray indri niaraka tamin'ireny indri mbola tsy ampy taona ny nandeferako mafy. Sandroko 3 taona angekin indri. Fantatro ny mangetinentinao roniny a. Nefa ampiarinao amiko sasary. Mbola misaotra anao anavelan'ny tata sy ny soratra ka ananako anarandray ara-talàna. Eny, izao nefa ny tsara tadidindri. Lesinao andry daholo tamin'ny fiainako lasy izany. Misy hoetindri amin'ny fiainana dia tsy anana ray aman-dreny intsony ary indri rehefa miala eto. Voalohany a, noho ny voady izay nataoko, fony aho sy ny ray indri vao niaraka fa hiandry azy sy hiafy aminy aho. Mandra-piala ny fofony aiko dia nanaiky nisy soratany tamin'ireny indri aho mba tsy andeha namigatra. Fa roa manarakarak'izay, fanajana ny dada sy neny ihany koa tsy hamotika ny fiainan-jandriko na nikeko izany rehetra izany. Fahatelo, fanajako ny teniko. Na dia mafy sy mangidy aza mbola nandraindrainao vadiko rehefa vita ny fisaraha-panambadianay tamin'ireninao. Ary farany dia tena pofoka amin'izao tontolo izao fa mariky ny aza mamboninahitra ny fitazonana ny teny nomena na dia mihoatra ny tena azy izany teny nomena izany. Ravaka, mba afaka miaraka amiko ve ianao? Ny tena marina dia tia alala bebe kokoa momba n'ity vohitsio ity ahy e. Dia mba tiako raha mba hoentinao mitety ny toerana rehetrarehetra eto e. Ka anga zaho mivita indray andro. Tsy maninona angena dia 5 andro azy e. Ary tena tiako raha tsy misy fetra mihitsy fa dia mandeha foana tsika. Inona? Ny fiarahantsika ko. Ka raha bedin'ny dada sy neny a? Fa nahoana kosa ianao no hoe bedy ka sa zaho mihitsy no iangavy any amin'ny zareo? Maninona moa raha ny marina no lazaina? Marina inona ka? Ny ahalalany toerana ve ny tena mahaliana anao sa zavatra hafa? Misy fotoana angery Ravaka tsy azo no milaza ny zavatra marina. Ny marina rehetra koa tsy mba filasa. Fa fantatra ho azy eny ihany ny tena marina. Saingy ilay marina hovaina lalana koa indraindray maka amin'ny fofony lalana diaviny dia miova endrika. Rehefa tsy mahatozo amin'ny lalana sarotra izy Ravaka dia tsy marina izy izay a. Eny ary afaka mitondra anao fa aleo rehefa avy misakafo atoandro. Misaotra Ravaka. Fa hono hoe fa tena sarotiny tokoa ve aloha ny ray aman-dreninao ty e? Efa hatramin'ny fahakely koa no nahasarotiny azy ireo fatratra. Zany? Ie, saingy rehefa nahalala izy ireo fa
mahalely lalana dia matoky ahy izy ireo. Ariva indray ity ny andro. Fa maninona ary asany? Toa manina mafy ny any tanàna sady azany. Nefa voany kely ny alatany. Misy inona ary any? Haineno ny salama? Eo salama hoana koa nefa olona matanjaka tsara ny lozako teo e. Nary manjoa. Mangorankorana dolo ny tenako. Ohatry manavy aga. Aleo mitsy aloha mody dia ampiditra akanjo. Marina tsy manomboka mamaly fitian'ilay tovolahy zato ny foko. Vata sy neny aloha tsy mandrary e. Izy ireo sy ny iray aman-dreniny koa aza mifandray fatratra ery. Dia mifo ve ny fitiavako? Mahafinaritra ahy nefa toa tsy tapa-kevitra ny izarany ho aviko manontolo aminy aho. Ka dia sanatria ve fitirendrarendra no itiavako azy? Aleo aho aloha hiandry tsara ka tsy mahazo migoropaka sy miala ny aminy mihitsy ny saiko. Nefa toa mahatahotra indrindra mora vao raisina ny tanako. Alina indray tia ny andro. Avadibadiky ny eritreritra afa-tsy avela mirentika. Dada tokoa moa izany dia tsy manana anjara fitenenana mihitsy manoloana ny nendranja. No ae dia any koa izay jery. Dia tsy ampiny aminy aho. Mila olona toa azy ampitono ny foko. Aiza ny tena loko rehefa vita ny fianarana. Raha izao aho dia misy tenelo. Raha mba eo anilan'ny jery aho hiatrika no aviko dia maivana ny alahelo. Sanatsia tokoa ve ahy dia tsisy anjara fahasambarana ho ahy ety Ambanimasidro. Tsy very ny tazako ireny. Nefa vao tamin'ny herinandro izy niala teto. Fa misy inona ary. Aleo aloha fa tsoka. Jery! Jery! Fitana ny tongotra? Fitana ny tongotra fa... Malahelo ny fonako eo tsara jery aho. Engala hita saraina ny ako ny faoriko. Indra, tena tsy fantatro fa tena tsy sandrotsaka ndrika fa tsy salama. Mararaka ianao? Vao tonga mihitsy aho zao fa ho any amin'eny aloha. Lazao azy izay olana manjoanao e. Indrindra, manampy anao aho raha mbola vitako. Misaotra jery aho. Mandalo fotsiny am'rindra. Zareo izay mavesatra mba ho maivana. Mety hoe tsy afaka manampy anao aho. Fa fakahiresana dia tena zava-dehibe amiko jery aho. Tena tsy mba manana nizan'izy zarana ny alaheloko ange ahy. Ndao ary tsika hitsangatsangana any amoron-drano e. Mahaloka loatra ianao ry mirindra. Misy tona mahafinaritra ange. Efa niaritra ny mafy izy. Ho fito taona ny tomatiny ny tany. Niteraka ny zanany faharoa fady. Mety ho vitako vera izany teo amin'ny toerana. Mahafelo izany. Vita famofona amin'ny fomba manendriketrika nefa
amin'ny andro ny fisoratana teo olo-kafa natao rarahako vatiny ity. Vaviraitapoana tena vao manty nifiny tempotanandray ihany ary nikaikasina behatra amin'izao. Ina moa tokony mbola mezako sy ny azy. Ny tamin'izany ka tsy natao vazary tamin'ireo mpanolotrona ny raharaha hoe ho atin'izao kilalao nyzany. Andray kosa ary mirindra. Nisy mifoko mandray an'izany. Misotrana ho any haino ajery aho. No anarako eo mifianakaviako. Dia lala na ny avy amin'ny raiko na ny avy amin'ny reniko. Aza manafa tsy horery izany ianao rehefa vita ny fianaranao hoe ho anampy anao sy anoananao tsy ho lavo. Ary rehefa tonga izay fotoana izay isaorana lehibe ny renikelinao ary tolorantsika fanomezana azy izy. Misotra. Tsy fafako ny ranomasonao. Misotra jery aho. Tena anjery fanahy ianao. Tsy dia tsiry mirindra. Olona tsotra ihany aho fa tesainy neny tao anaty fahatoniana sy fandeferana. Ny fandeferana ngery mirindra fitaovana ahazoana fanjakana maharitra. Saingy indraindray rehefa diso tafahoatra ny fandeferana dia lasa ny hafa ny anjarany ty. Izay tena anjaranjaranao tsy mety ho lasa ny hafa izany. Ndotsika hody amin'izay ary. Mbola mamerina ny fisaorana aminao ajery aho. Izay mirindra. Tsy misy tokony hisaoranao azy izany. Misotra anao Andriamanitra. Tena misotra anao fa tsy nampozina akory tena ny fitiavana lehibe tamiko jery. Jery. Tiako loatra ianao. Dia tianao lasa olo tiako ve ianao Dia ho tonga vadiko. Andriamanitra, ho avy ny lanitra ka tsy takatro raha izany. Asa nefa. Fa inona marina ary mantso ahy ohatany hiverina ho any an-tanàna sady mba tsy mpanao izany mihitsy. Sa fe mirindra ny manina ahy. Andriamanitra, fa inona ity? Nangatakatany amin'ny ray aman-dreny koa no ray aman-dreny ny fanjary. Manontany ny hevitra dada sy neny ary tsy maintsy mamaly aho anatin'ny herinandro. Maza ho toerana anaka. Misotra. Ka inona no azoko anampinanao anaka? Fantatrao fa matoa manitsaka ny tokony ambaravaranao dia mitady lala mahitsy isorany. Ka lalana makaiza ho an'izy izany? Lazao inona mampisalasala anao Marina izany. Ianao andrandrana andato koa ve moa nafenina losiny. Izao rery nina. Ahoana izay anaka? Misy tovolahy izay malasa damba. Malalaka ny lalako. Manakatsakana sy mana ina ny miady ahy. Ohatra ny matahotra fa iza onona anarany? Jery tompoko. Andraso vetivety lohakako rano ianao sotroinao. Sotroy miadana. Rehefa laninao iny dia anome ny valiny aza mikoropaka mihitsy. Zao reno izy anaka. Ahoana tompoko? Mety tena hifankatỳ tokoa ianao sy tovolahy io saingy tsy andraranareo tsy hotody ela. Tena avy amin'isa mampisaraka ny. Tsy afaka milaza zavatra petraka aminao afa ny azoko ambara dia ny hoe misy farany fiarahanareo.
aloha izy anaka. Andraranao ny misafidy na hiala lavitra azy teny zao na mbola iakina mandra-batonga ny ora farany re. Ena fa mbola ndinika zavatra tokana ihany no angatrahako aminao anaka. Ahoana izay tompoko? Zao raha ity azy ianao dia ataovy masaka ao an-trainao fa misy fetra ny fifandraisanao aminy. Mahay izy manadra tena, ataovy ampahendrena ny fiainana. Tompoko. Fa datao tsara ny andraran'ny olona tena ty izany mino fa tsy handisy fanatrenana any fahendrena. Mangataka. Somba misy fanafody ary ao anatinoko azy. Tsy misy fanafody ahafahan'ny olona tena ty afa-tsy tokana ihany anaka. Ino izay ry nendra fony? Totrosay amin'izay rehetra azo anehoana amin'ny fitiavana azy. Aza mamadika azo noviana noviana. Ampiozina dia amin'ny fotoana androzana anao azy. Zany ve? Zay. Tsaro fa ny tena ty dia manana zavatra mpisesika ao anaty. Te hiaro, te hizara, te hanome. Taterao ao anaty fahendreny zany dia ho sitrany iny. Sara indrindra tompoko. Mahirisa. Tonga avitro raha mbola misy ilainao Fa mariny. Fa manina nefa raha tsy mifandray amin'ny ateny sao Zao ny tsarovy anaka. Eny, fanontaniana anao toko. Hatramin'izay fotoana fohy mifaneraserana roa zay, nisy zavatra nahasoanao ve? Nisy aloka. Da tsy dio fa ny fotoana rehetra iarahana na hifandraisana amin'ny olona ray dia tokony anatroana lesona sy anatra ary mety fomba fijery hafa koa. Zany, iny ary. Mahagaga ianao ty ravaka. Fa ahoana? Toa tsy nety hitako teny amin'ny endrika mihitsy ny ankiviana. Mahazavatra nampalahelo be aza nefa renao. Tsy manana fomba fijery afa-tsy roa Ny voalohany dia tsy mahalala kivy raha mbola misy tolona sy miezaka azo atao. Faharoa kosa rehefa tsy misy azo atao intsony dia manaiky ny mety. Ravaka. Ahoana? Tena be ato ampiandrasana ny valiteninao. Ianao aza mitenitena maika fa izaho. Azoko. Miankina aminao ange. Dia inona mampitaintena anao amin'izany zao? Tsy resaka himolotra ange fanjara ny teny indray mbava maliko anao fa hiankina amin'ny hoaviko iray manontolo mihitsy Ravaka, mbola misalasala ny fitiavako ve ianao? Tsy mandany ahai sainana ny fitiavanao fanjara fa matoky anao matoa manaiky andinika valiteny nomenanao. Ka misalasala ny amin'ny fitiavanao ahy ary ve ianao Tsy afeniko anao fanjara fa tsy resaka fitiavana mampisalasala. Raha fitiavana angamba aleo tsy toizany Fa tsy fitiavana ve mifototra amin'ny fanambadiana? Aleo aloha tsy resaka tsonka. Ravaka. Azafady. Aleo angina dia andinika lalina. Andriamanitro, fa toa ijery. Ho tonga teo aka. Raha pitsy fa mangira ny ratsindray ano anainga. Fa misina kairy Fa maninona koa ianao nitaitaitra be. Ny araba tsy vita dia... azafady ary. Taitra loatra ny hitanao. Ka hanapoka anao mihitsy angeny ny diako izao misy zavatra tsara tarehy ny entiko anao. Zavatra? Ie, zavatra. Zavatra ho an'le... Ndao aloha, ndao. Ndao hipetraka kely sy amin'ny tambo kely ty Inao koa zao ny antony anaovana zao rehetrarehetra zao amiko ka. Mirindra. Fantako fa hery manosika anatona anao. Tsy manahirana velo zao Tsy azoko ny tsy nolasaina. Ka mihevitra zao ny olona rehetrarehetra mitazana fa mpifankatia amin'izao fihetsitsika roa zao ko. Ka tsy mety aminao ary ve? Mety ka.
Manina tampoka teo ianao? Marary mafy ny lohako. Maninona? Fantatra indrindra fa atiako anao aloha ty fanomezany ty dia ndeota aloha ty aloha. Sakafo ny finosana dia fantatrao hoe. Ao ary. Oaio. Raha sele tsara tarehibe ka atolotra anao atserovanao ny andro androany. Fa inona ny andro androany? Mirindra anio ny feno 30 taona. Oay, dia ianao ndray ve mpangotra fanomezana fa tsy za? Afatry ny any tamiko mandrakariva ny hoe izay sambatra manome dia ho afa-po amin'ny fikatsahana fa izay sambatra tolorana dia hitsahatra amin'ny fahafenona. Misaotra indrindra ry jery dia miarabanao koa mirary anao tratry ny taona mitsingerin-gerina indray. Misaotra mangatadalana aloha tolokely fa amanaraka indray mirary fasitranana ho any jery. Misaotra kea. Raha pitso rehefa andeha ianao dia mandaloka eo an-tokotaninay. Vao maraina be ange aho dia andeha. Eno fa inona loatra raha ny mahazo ahy rehefa any alavitra any andeha te ody foana. Rehefa eo anila mirindra nefa dia lasa matahotra mitobotoboka be ny foko ary lasa narary tapaka teo ny foko narary mafy tapaka teo koa ny lohako. Fa ahoana fa tena tia azy avy sa inona koa ny manjo ahy izy iaona fotsiny sotra io zavatra mpanetiko azy ty. Manketsiry mandiny nefa ngezaty mba nanomana mofo kely ataonao vatsindalana ny nefa ny atony ianao van'ireny fesika omaly reny ta izany ka. Dia ahoana kiravaka? Tapitra ihany ty ilay fotoana. Tena mbola tsy hitako izay avaly anao ka. Fa maninona ary ianao tsy mamaly ahy Tena misalasalako. Na mampisalasala anao ka? Tsy mahatoky tena angamba e. Dia mametsy ny avy ianao raha mbola mangatakandro Tsy misy tsy izany raha havako izay ty any mandry miandry anao foana aza mikorapaka ianao fa androko foana. Misaotra anao. Misaotra. Fa inona ke mampitomany Andry? Neny marary ny foko. Fa maninona? Malahelo ny fiainako na izany tsy nefa mbola misaotra anao mizaka eto hatramin'izao. Mafy amiko loatra neny ilay tsy n'olona hoe zana siny aza misomany misaka dia atreo aloha no avy alaviriny aia. Sambatra ianao ka. Fa nahoana ianao miteny an'izany sambatra velively raha mampianatra anao hiatriky no avinao dia satria fantatro fa tsy fahasambarany tsy fiainan'ity zanadrafiko anendry nefa zanatra vaviko ihany koa tsy tetezandreo ao anatin'ny fankahalanao mba sy hitondrandreo ao anatin'ny fankahalana tahaka izay nentiko efa hatramin'izay. Fankahalana? Hendry mirindra misy fanontaniako tsy hoe ahoana izay ry neny? tahaka n'inona ny natsapandry nitondrako andritra amin'izay
nahoana indry tsy miteny e. Mahazo miteny ianao indrindra mahasanajafinao a. Tena zeniko ianao. Mba fantatry indry ve inona ny anton'izany? Fantatro. Aleo manaraka maborako aminao fa zaho aloha tena mbola feno be loatra ny foko e. Tamiko nataonao rikira. Fo mangira ndraka ve any andry ianao mandrapiposaka masoandro tsy tenao. Mirindra. Tsy tia hitanao tsony aka. Misy zavatra tsy fantatro ry Mirindra. Miangavy ianao mba tsy asika amiko toy izao hoe. Eny nefa misy zavatra tsy fantatrao ary tsy ho fantatrao mandrakizay. Ampiajerina no sianao ny foko a. Disoka efa nila mpamafa. Fona aminao ary Mirindra. Tsy manameloka anao ary jery a. Fa miangavy anao kosa tsy anarakaraka tsony. Mirindra, latsaka katerena e, mila famonjenao. Famonjena? Eny ry Mirindra. Eny na ny azoko atao aminao e. Zao kosa ioko fa valo ny sy nataonao ihany. Mirindra. Ahoana e? Mahafantatra ny tenako sy ny momba itsony fa mila anao hanampy ahy. Dia inona ho ano hanampiko anao? Valio amin'ny fo madio ary Mirindra. Hoe ahoana? Anga, oka ihany. Fa misy firy a? Marary ahy. Mangataka anao mba eo anamiko rapitso. Vao maibodravina dia any amorom-paria miandry anao. Ny tsy fahatongavanao dia midika ho atezerana amiko sy fandraisanao aho namanao tsony. Eny ary. Aleo ary aho fandera pitso e. Misaotra. Tsisy isaorana. Fanjary a. Izay ravaka. Eny ny valim-panontaniana nandrasanao. Marina ve ravaka? Ravaka. Sambatra be ravaka. Sambatra loatra. Zairy, tonga? Ay. Fa nitovariana be ianao e. Sondriana miaino an'izany fiondriana sorokely izany. Misaotra anao a tonga. Manahoana aloha e? Tsara fa misaotra. Mirindra, matsiaro mijaly ahy e. Ianao ngamba no afaka mpitony ahy. Fa misy inona jery anampianao raha mbola azo atao. Tsy fantatro raha diso ahy lasa aminao ny mahazo ahy. Tsy azoko mitsingely mahazo anao e. Fa maninona? Tsy fantatro fa naizanaiza lehako dia mahatsiaro anao ahy. Sanatria ary Mirindra ny sanga fitiavanao. Ka inona fotsiny ary natahoranao e? Raha manana fitiavana ianao dia azahodinao tsy hita ny fitiavako. Ampio ahy tokotena. Andriamanitra. Tena losti. Matahotra. Izany tenako mieritreritra ny jery. Inona ary manjoa azy? Aleo arahana ny tenin'indra vonika. Hodina tsy fantatra hoe hifarany rapitso ny fitiavanay. Indrisy ry fitiavako.
dia ho zakako ve izany hoe hisaraka aminy rehefa tena latsa-pakalaliny. Ka Jesy. Dia ohatry ny ahoana ny anaovana ny rahantsika? Inona daholo ny fombafomba arahana ary ravaka? Fombafomba entona tsy maintsy atao. Ka izany fombafomba eto izany izao no anontanikanako. Ny fombafomba fatao aty ampiaingona ny tovovavy, ravahana zavatra avy amin'ny natiora toy ny voninkazo sy ireny karazany zavatra azo anaingony ireny. Fa misy voninkazo apetraky ny reny eo amin'ny volony. Mandeha ilay tovovavy miala ao amin'ny tokantrano miaraka amin'ireo fianakaviana. Manao fotoana eny an-tany malalaka amin'ilay tovolahy sy ny fianakaviana izy. Tany malalaka efa fanaovana lanonam-panambadiana ny faribolana io ary misy tsipika manasaraka azy tsara eo afovoany. Ary satria efa fantatra fa olona roa efa mifankatia ny roa tota ary efa nampandrenesina mialoha vohitra dia tonga manotrina ny rehetra. Ny ray be ampahendreny eto an-tanàna no mampanonona azy roa ny dinam-panambadiana. Eny an-dalana ho eny an-kianjananonana nefa dia arovana mafina ny lahy na ny vavy satria ao anaty fitsipy-dalaony ny fahafahana olona iray mbola tsy afa-trosa teo amin'ny fitiavana niaraka tamin'ny ray tamin'izy ireo. Azoko, ina mahatonga an'izany? Raha nisy tovolahy niaraka tamin'ilay vehivavy nefa tsy mbola nisaka tamin'ny madio dia afaka manankorontana izy. Toy izany koa raha nisy tovovavy niaraka tamin'ilay tovolahy nefa mbola tsy nisaraka mazava. Tono hoe, raha ohatra hoe misy olona tsy niaraka taminy fa mihetraketraka fotsiny dia ahoana? Tsy maintsy zavatra marina vao azo atao izany ka izany hoe mitondra olona maromaro tena nahita sy nahalala ny tena nirahandry zareo, nalalana ny toerana nirahany ary mety mahalala koa ny sombitsombony lalana efa vitan'izy ireo. Ka raha toa moa ka misy tokoa izany dia ahoana? Ohatra hoe tsy nety nisaraka mihitsy ilay anankiray na dia efa nangatahana tsodrano dia ahoana ny zavatra hitranga? Tsy maintsy misy karazana fivoriana kely fanatrehana an'izany. Ary raha voaporofo fa namitaka olona na nivadim-panekena tokoa ny ray tamin'izy roa dia ahoana? Masina loatra ity vohitra ity ka tsy azo anaovana ratsy be toy izany. Raha efa voamarina fa mitaka behivavy tao dia voasazy izy ary tsy mahazo manambady ary mety ho voan'ny sesi-bohitra mihitsy aza. Inona koa izao izany sesi-bohitra ka? Voaroka tsy hipetraketo e. Fa raha disadisa tsotsotra fotsiny fa ilay mpanankorotana ny disy dia izy no tratra ny sesi-bohitra ary voasazy mafy mihitsy. Dia ahoana indray izany atao amin'ny olona mpiavy-taka ka? Ireo ray be mpahendrena no mitsodrano anao alohan'ny anaovana ny rarahantsika. Tena sambatra loatra manana anao raha izany. Misaotra nefa fa manino ianao no tanondrika e? Izany rafaka. Malasa ny saiko ny fiainantsika rehefa aorian'ny raharaha. Tsy azoko koa ianao izany. Fantatrao fa tsy afaka miala eto aho fa manana didy amin'ny reniko. Sao dia mba diso aloha sika raha tena hivady tokoa e. Ravaka. Fanjary. Tsy vita nitaitaitra ny fiainana. Ianao koa manana ny adidinao any amin'izay nivinao. Ny fatinao amiko no andaozanao ny fiavinao. Diso a? Tsiry malala koa. Diso ianao. Avy eto sandriko. Mety ny fitiavan-tenako. Tsiry ravaka. Efa nangataka tsodrano tamin'iraiko ary efa nekiny ny janonako tatika. Dia ahoana ny fanananao? Sandry vavy aoko. Efa nandray ny fitantanana izy ary efa mizara-nay ny tombony. Fantatra fa mahatsapa fahadisoana lehibe aho. Aza miteny tsony. Aok'izay. Safidiko angeny ny anefa ny adidiko fa tsy mety hanaovanao azy izany amin'ny fianakaviana e. Ny raha koa safidy ny anarahako anao aty ka. Inona moa ianao anatrehan'ireo adidy miandry ireo? Sarovy ro malalako fa hifankatia sika. Tena hifankatia. Dia hiteraka lahy dia hiteraka vavy. Misaotra raha havako.
Mirindra. Ahoana? Fantatro fa tezitra mafy no maly. Nefa matoa ianao manaiky resaka amiko eto dia mbola fonona iaino. Entrary ny teny nijery. Dia onatra andrendretra ireny dia sapako fa tianao ahy. Rehetra tsy mety lany aminao ny afim-pitiavako. Andriamanitro, tsy aloako ny vavany sao dia tena ny atao-boko. Tena tsy aza miretareta ankehitriny. Toriny amiko izany fitiavana izany. Mirindra fa manina ianao tsy miteny. Eny, tsy misy tsiny raha tsy mitoboka amiko ny fonao. Aleo aho andeha ary miala tsiny. Jery, Andraso. Fa manina ianao no nitomany e? Feno loatra foko. Fa maninona e? Sakotianao saingy. Saingy maninona? Saingy matahotra ny fiafaran'ny fitiavantsika raha miaraka isika. Mirindra. Aza manafa tsy izany io lalao ny fitiavanao sanatria. Masina ny fitiavana ary Mirindra. Na izany na tsy izany. Aloloha ohatra fa feno loatra ny foko ka. Eny ary. Sotranao namboroka tamiko ny tao anatinao. Manao ino indray izao? Mieritreritra sy mandinika ary neny Vono fa misy olana angaky? Mahatra loatra neny Fa tena mampijaly andringa izany, tena matsiaro mijaly loatra kindry. Tsy ianao no mampijaly ary neny ny fiainako mihitsy no mahory ahy. Fa manina ake? Neny tsy aleo ve tsika mba miresaka an'ilay tantarany neny? Eny ary. Dia miangavy andria nefa mba ho tony tsara? Fa ahoana ka? Ao anatin'ny tantarako mantsy no ahatakarandriny antony ireny fihetsika rehetra ireny. Sanatsiny akino anarandria. Tsy mahagaga izany satria ny fianakaviana rehetra mihitsy ny korotana noho ny fisindry. Ny adalàna nataony indrindriny tena fosotro izao rehetra izao. Misy ny atao hoe lovandrazana eto, izany hoe zavatra rehetra natao famokarany noforoniny teo aloha ka nolovainy tateo aoriana sy tokony ho tohizany taranaka. Ndrasako nanana an'izany fa noho ny zava-misy teo amiko sy ny rendry sy ny rendria dia tsy nahazo nandovana io tsony aho. Dia toy izay ihany koa ny rendry. Nefa ianao nilaza fa ny ray aman-dreninareo no nahatonga anao andefitra ka nanaiky ny anambadian'ny neniko any data mandra-pahateraka. Tsy mahafony hanaovana sesiboatra ny reninao sy ny reninao izay nanao adalàna dia nahangavy ahy. Rehefa vita tao an-trano mantsy ny dinika mangina dia reninao no naseho vahoaka. Ka inona amin'izany ary mahatonga anao hoe tsy afaka mandovy? Tsy afaka kiza satria nanodina tsy hita azy izany ny vatanjandriko ihany no nosoratana tamiko. Izy sy ny rainao no vita fomba sy mamasiany iray be pahendrena teny an-kianja sy mbola nosoratana ihany koa. Dia nahoana ny ianao sy dada avy eo? Araka ny fomba aky dia izay hitam-bahoaka ihany no tena izy. Very soa tanteraka aloha Zahara-pomba. Rehefa vita ny fisaraha-panambadian-drainao sy ny reninao dia soratra indray izay avy eo. Saingy tsy azo natao ara-pomba tsony nefa izany. Tsy ahoana momba fananany dada? Lovandrazana ara-pomba ao ny very anjara fa ny fananana kosa efa ny fanarahan'ny fianakaviana fa soratana aminay vady aman-janany. Dia tsy ahoana izany? Ndringa tsy voantsiny e. Fa ny fianakaviako rehetra ankoatra ny dada sy neny nanary ahy. Ary ny sazo miantry ireo olona misara-panambadiana? Ka tsy misy sazy rehefa mitsodrano ny vehivavy dia mahazo misaraka. Rehefa tapitra ireo fotoana kely ny arahandreo ray aman-dreninao tao aoriana naterahanao dia nataon'izy ireo ny fisarahana ara-panjakana ary natao koa ny fisofandrano avy amin'ny ray be pahendrena. Nisaraka madidio izy roa fa tsy azo masiny eny amin'ny kianja masina intsony. Ary momba ny lova avy amin'ny lehilahy indray ahoana ka? Izay vady hatrany manaraka ny fomba sy ny lovany kia. Ary ina ary nahatonga ny fihetseham-ponao ny zarazara be tamiko e? Araka ny efa ny teneniko andry dia
noho indrina nanadriko ny lovandrazako. Tsy afaka noho ireo fanao avy amin'ny lafiko intsony ny taranako eo amin'ny sapy ariny. Zava-masina fandovandrazana anefa izany. Novidiako lafo ny fandeferako. Izany fitiriny tsy atany, tsy aparafara. Satria mokina nambady olo-kafa ny Rendry dia tsy maintsy manaraka andra lehilahy kosa nareo mianaka. Raha tsy manambady intsony ny Rendry dia nahazo ntsena ny lovandrazana avy amin'ny lafin-Rendry. Izao dia avy amin'ny lafin-Rendry ihany no azondry lovaina. Lana indray nefa kity izao tsy fon'ny Rendry ho tezain'izay ho vadiny ilay iray kely Ndry. Dia niangavy ahy izy hitaiza-ndry aloha mandrapa lehibe. Kanefa lehibe azo fa tsy fantatro izay momba. Tena sambatra ravaka, sambatra be mihitsy vitantsika ihany ny dingana voalohany. Izay ianao vao mino fitiavako. Mafy izany tena mangeta eto izany ro malalako nefa tsy malala ny ao am-poniny siny. Tena zao vao mahatsiaro sambatra mariny. Ny ao am-poniny vilany raha avako mafana, fa ny ao am-poniny siny mangatsika. Dia roviana izany ny raharantsika no ampahafantarana ny mpiray vohatra ry ravaka. Ka isika ange tsy maintsy etin'ireo ray aman-drentsika avy any amin'ny ray be pahendreny. Izy no maniraka ny olona tokony hanao ny fampahafantarana. Fa tena mba havako aloha ilay fomba aty aminareo tena many. Mbola miezaka hitana ny fomba ny aty ka. Fa ilay ravaka. Andriamanitra, tiamoana no afiko. Ny fitiavako anjery nefa miretareta ty. Mba tena tiavy izy sa noho ny fihetsika izay nasehoko azy no nahatonga azy ho tia. Za koa tia nefa efa nanome toky azy. Tsy nanome toky mantsy fa ninaza tamin'ny fitiavako azy fotsiny. Nisy ao mahatsiaro afatratra. Tsy ina ny ataoko. Mivolako izany lohako. Karaha tia moa izay mivady nefa ho ravarava ho azy dia ina ny enjoa. Ary toa efa misalasala sahady izy. Sa kosa efa tsy sapany tsindrimandry koa. Tsy mety ny anay. Za ndray no nasaina nanampy azy etoko tena. Raha ty marina. Narisa maso azany. Zao aty tsy mahatombo tsiraka. To te hiverina ilay tanàna izany ny mahagagady to misy manesika ho any amin'ny rindra. Nefa rehefa tonga eo anilany indray to misy hery mame fiatsikasika azy akory. Fa inona ary ny antony atala ve ahy? Za ny tovolahy ny tiavo voalohany ary izy koa ny tovovavy ny tiavoko voalohany. Sanatria azy hamitaka azy. Ataoko izay havitan-draranay amin'izay tena tsara sy aingana indrindra. Ino ty mavala ketraka anao? Tozolana neny fa misy inona? Neny latsa-pitiavana. Ka inona kiny olana amin'izany? Ka tsy efa savorivory be ihany ange ny fiainam-pitiavanao sy data dia indreniko hoe manjary lasa matahotra. Raha mba olona tsy ianao kosa avy ampizaly ianao sarofo fa rehefa lehibe ny fitiavana resy daholo na ny tahotra ny ray vohatra azy. Sarofo sara fa ny fitiavako andraindry no nahavitako ny hafa an'ireny rehetrareny ary dia mbola hozakain'ny taranako izany. Ataova-pahendrena fotsiny ankizy rehetra atao misotra neny.
tena manandreny manana anao. Inona ny mampanahinao aminy? Tsy haiko tsonka. Fa izany izany tovolahy zany. Hitaniny. Ijery le mpiandriaka iny. Jery? Andray akiry mirindra. Fa ahoana ry niny? Tovolahy tena indraka iny a. Mino fa tsy hamitaka andry. Raha mba fantatro mantsy. Ina indray no antony izao e? Tena mbosana. Azoko. Ahoana e? Miala teto milaza ianao fa tia tonga indray aty milaza loza amiko ianao. Fona jery a. Indesana me tokony mihinanao e. Indrindra te ilazy zany ianao fa... Tsy izany jery fa matahotra. Matahotra inona mirindra? Afiry mahalalako eto apetrako eto. Raha matahotra. Efa nanomana fanomezana ho anao. Manome toky anao fa misy afaka nasaraka atsika. Aza miteny aza. Ahoana e? Misy zavatra angatahako aminao. Ino izay raha afako? Fa maninona indreny ranomasonao no mijoy ohatr'izao foana e? Jery a. Tena tiavy ianao e. Endro malalako a. Fa ahoana e? Sao ary. Raha mainka ianao fa raha tonga ny ora hoe sy mainka isarahantsika no lahatra dia manaiky isaraka amiko ampitiavana ianao. Indrindra. Fa loza ino ty lazainao e? Sory raha tsy tia hainao hanamboarako ny saiko e. Tsy kilalao ny fitiavana. Jery a. Miangavy ianao amin'ny mba ho tony tsara dia iaino sy amaly ahy. Miaino anao ary ahy. Jereo. Na samy tia asika kanefa tsy anjarany itsika dia tsy maintsy tonga ny fisarahana. Manaiky ho famarinana izany ve ianao? Amiko rehefa mifankaty aina ny fetra ary vonina hiaro ny fitiavana hatramin'ny farany. Rehefa tonga nefa ny fotoana tsy maintsy isarahana dia tokony samy anaiky sasy ianao fa efa nijatro izany. Fa inona ny tianao hatongavana? Ka raha manaiky an'izany fotsiny ianao dia manaiky araka aminao ahy hatramin'ny farahiriko. Fanjary. Ahoana ravaka? Efa nampilazana indray vohitra fa ataondra raha tsika. Misaotra ary malalako a. Tena ho sambatra be a. Tsy androko izany hoe anatria ny ambany lanitra ny andro malaza antsika izany. Raha riva no ho any amin'ilay mpamboly voninkazo. Fangako misy an'izany ka? Tsy rehefa voninkazo ange dia mety e. Tsy maintsy ireo karazam-boninkazo maniry lavalava mety afatotra. Ay moa ka tahaka an'izany izy ity. Ay mora pitsy izany ty raha manetriketriketrika azy ity. Dia mba ho eny a. Raha mety n'iny dia araka izay. Ary jery moa oviana ny tonga. Raha mpisoriva. Maharay ty ny andro lehibe indrindra ho ahy. Fa inona raha ny dikany nofoko ali? Toa mambara loza. Te ho sanatria ve? Ary manina koa ary izany tenako izany no malaina be. Mahatsiaro mijaly be a. Fa nahoana? Neny izay efa ho tonga avy naka voninkazo am-piangona. Inona re ty mahazo ahy e?
Manana mafy a. Sao dia tsy mety ary ny anambadiako amin'ny fanjary. Andriamanitro, fa tsy mamanjery very miazakazaka miantso ary. Fa misy inona ary? Aleo aloha andrasana ka. Loza marina mafy. Marary mafy mijery. Mafana be dia mifanititona hatramin'ny alina. Andriamanitro, inona re no ataoko hoe? Ary tonga tampoka izany izy tamin'ny alina. Tsy sakafo ony, tsy ny resaka. Avy dia namonjy fandriana dia izay narary be izay. Inona re ty ataoko hoe? Asa ny alehako. Andriamanitro, tsara io lalana. Hitako ny hevitra. Andeha hazakazaka ao any amin'ny endravony aka. Iza moa mba hitaridalana io e? Hiazakazaka ka? Makalo aina. Makanao aina anina kaloha. Ina no anampiako anao izay? Tena loza. Tena loza ny herin'ny endravony. Mitronio aloha ianao fa aza mikoromoka ke. Very ahy e. Maty olo tiako. Mitronio mitronio. Ahoana no ahafahako mitony ireny ny endravony a? Efa fantatra angezany anaka fa tsy ho afaka miaraka elinareo e. Efa fantatra izany. Sady izay angetsy ny fankaty akory. Tena tia azy a. Mahery zanaka. Tonga ny fotoana tsy maintsy isaranareo. Mila heritraina ianao. Ahoana? Dia ho faty ve izany sery? Miankina aminao ny aminy. Tsy azoko. Fa ahoana? Ianao tsara ary a. Tsy azo ny atao mihitsy tokoa ny manambady anao satria efa misy tovavy efa nisoratan'ilay mpandahatra. Ianao anefa niezaka ataonao sy ny fitiavanao no tsy maintsy hitondra an'io tovavy io. Ratsy izany dia ho faty izy. Andriamanitro, fa iza nefa izany tovavy izany? Mafy be ny ady miandry anao anaka. Ratsy vitanao an'io alohan'ny mitratao vonana izany dia afoinao izy. Ary ho afoinao koa ny fiainana. Aiza nefa no ahitako an'ilay tovavy ka? Vonana dia mafy izany. Sambatra razana afaka monjy ny olona tena tiako indrindra. Lasao rerineno. Lazo izay tokony ataoko. Sao ary, fa foana ny ranomasonao dia atanjao ny sainao fa ady no atrehanao. Dia ahoana? Ilay tovavy atao raharaham-panambadiana an'io eny Kiandra no izy. Ahoana? Ino ty loza lazainao? Eny anaka, mandriana dia mahomby aza. Amin'ny fomba ahoana? Sao mandriana ary ataovy ny fomba anakana anao ny fanambadiana izy ireo. Ary ataovy izay ahatongavany ravaka any an-trano jery alohan'ny mitratao vonana. Andriamanitro. Tena reraka be izany saiko izany. Tena tsy mazoto hanambady izany a. Retirety koa ny ako. Ny andaniny azy izay efa tsara fiomanana ny fianakaviana. Dia inona ary izany no dika ilay nofoko alina? Andriamanitro, ny fanvoako ireny ny mpanambady. Ina reny ataoko hoe? Matahotra mafy azy izany. Azo maninona ry vehivavy mitomany ry? Vao nivoaka ny trano nefa nahita azy ary nikisaka miara-dia aminay mandroso izy. Mangata maso amiko izy nefa tsy manatona. Inona re dikan'izao hoe? Sa izao ve dikan'ilay nofoko alina? Aleo rangaha atonony. Sy alehany any alehany ka. Atonoko mihitsy. Iny eny fa manatona. Ary toa misy taratasy eny an-tanany.
Azafady, miala tsiny, mangataka fotoana fohy aminareo mba andraisako ty olo ty. Toy izy ny kitaba fa vetivetiana no iresaka aminy. Misotra tompoko. Izy ianao dia inona no tadiavinao amiko ary? Fona aminao aho tompoko. Tsy azoko. Miangavy ianao aho. Tsy azoko. Miangavy aninona? Misy ain'olona vonjena izay re dia ianao no voatondro afaka manavitra azy. Fa tsy hitanao anga fa zangy andeha hanao raharaha e. Fantatro re izany. Fantatro re tompoko. Taiza koa ianao no nahita izany atsanga tsy hamanora an'izany? Fona re. Tsy zavatra ny foroniko izany fa inona e? Miangavy re tompoko. Fa inonao izany olona izany ary ahoana no nahalalana fa izany afaka monjy azy? Ny tena marina dia olo tiako ivonjenao io fa ary izy no voasoratra ho vatinao fa sy ty olona tokony atao raharaha aminao ratoandro ty. Inona? Tena ty izany ilay nofoko any. Miangavy re tompoko. Inonao tsara hoe izany olona izany azafady? Olo tiako mifankaty izay fa rarana ny masina ny fiarahanay. Misaraka ny fanjary aloha ataoko ihany fa nanambady izany olona tsy fantatro izany anahoana, indrindra sady olo tianyty vehivavy ty. Miangavy ianao re tompoko. Aleko re mahita azy velona tsy izay maty. Mitalao re tompoko. Vonjeo hoe manavitra azy ange vitako ihany e. Fa ny anambady azy ka efa voasoratra nge ny anambadiana ho azy sy ny anambadiany anao e. Mitony aloha ianao dia andao sika ho any e. Aleo aloha iresaka aminy eny dia aniraka olona nakanandry fanjary. Ilaza fa tsy vonina indray a. Tandriny tsara ny lalana. Ny akanjonao ny lavabe ka somy saringotra amin'ireny azoazo ireny. Ao, ietsy ny tananao tantanako. Ao ary. Hitanao, isy aloha etsy ilay trano. Tena valaka voatonga. Tena sambatra ary faly loatra fa nanaikina katy ianao. Tazanao ireny olona manaraka antsika avy lavitra ireny. Tsy ho vita mora izao fanapahan-kevitra raisiko izao. Dia ambadika anao ve ny fianakavianao raha nanapa-kevitra tsy hanambady ilay olona efa nikenao ianao? Angamba hitanao tsara savorivory teo fa tsy manaiko ny reniko sy ny fianakaviako. Nampanantenana eny fa hody raha voavovonjiko ilay olona ary ahemitra ny fotoana hafa ndrarahanay sy fanjary. Lasa nilaza ny amin'ny fofombadiko ny olona no afaran'izy ireo hoe ahemitra ny rarahanay fa tsy foanana akory. Andao aloha androso e. Aiza olona tonga izay. Tsy misy olona ato fa tonga dia mandrosoka. Ihitsy anefitra itsy izy. Jereo fa mitsipatsipaka be sady tsemboka. Dia inona no ataoko eto? Zao ary. Antsoiny anarany dia apetra eo atratra ny voninkazo fotsy napetraky ny reninao teo amin'ny volonao nanomezany tsodrano anao io. Ka ny reniko ange tsy nanome tsodrano hanambady azy. Ka tsy misy fomba hafahafahana manavitra azy afa-tsy izay anie. Ahoana ho ana ataoko? Efa moramora na iny voninkazo amin'ny volonao iny. Ataovy amin'ny vono dia antsoiny anarany. Fa iza moa ny anarany? Jery. Misaotra ravaka.
Fa misy inny ravaka. Ravaka fangana sy mifankalala? Tsy mahafantatra ny jery asa mandanga le ravaka. Na izany aza nefa misotra nahoana navitra azy. Aleo andeha. Andraso aloha fa tsy misy azoko izao zavatra rehetra izao. Andraso aloha fa za koa ange tsy mahazo ny antony izao hoe. Ahoana? Fa maninona eto fa naninona teo hoe. Narary be ianao ry jery hatramin'ny alina. Nanofy aho hoe misy olona maro be mandeha miaraka amin'ny ravaka. I ravaka hono ny tomany. Nefa ny olona rehetra miorakoraka feno aravona. Nandroso ny lalana izy ireo. Nitomany mafy ravaka. Fa farany teo latsaka tao anatona ho ny ravaka. Niantsoantso izy fa tsy nisy namonjy. Misy vehivavy nanatona azy ny antso ianarany. Za kosa vao nandray ny tanany dia zao taitra izao. Fa ahoana? Nanavitra ianao? Eny, izay fa aleo aloha hivoaka hiandra tsy ivelany antsy. Aza mivoaka aloha fa tsy misy azoko ange izao e. Eny izy roa. Eny ry jery mifarana amin'izao olo izao ny fiarahantsika. Ahoana? Izany ho soratry ny mpandahatra. Fa iza ny mpandahatra? Iza no alahatra? Eno ihary izao fa ho lazaiko e. Dia izay no izy. Sarotra misaiko ny hamadika anao e. Dia tsy maintsy mivady tokoa ve zahay? Miangavy ianao tsy andika ny asin'ity vohitra ity ravaka. Raha namiko indray mitsodrano anareo Tsy vitako izao ry mirindra. Asa malahelo fa tsy mamadika velively ianao e. Efa fantatra hatrany am-boalohany fa tsy tanteraka ny amintsika. Saingy tsaroa fa matoa ny ainao andrendretra ireny dia misy aty tsy maintsy efaiko. Raha tsy anjarako azy jery hijery tena tiako ka namono fitiavako dia efa misy anjara voatokana ho ahany. Midobodoboka be izany foko izany. Matahotra ve? Ravaka, misaotra anao Misaotra anao koa tsy namela ho tafalatsaka tamin'ny fanambadiana izay tsy haken'ny masina. Tsy nampoziko izao rehetra izao. Nifoky sanysaiko. Tantara no soratany Braintra mbola masoandro. Ireo manome aina ny tantara. Lila no mirindra. Sitraka no miora. Ravo no ravaka. Ralala no mijery. Loizy no ravony. Fety no fanjary. Mandray feo tsy mandrindra ara teknika. Aina raha solovoary manana.